Nanao aloha ny avizana mitety ireo fokotany maro a samy mivorivory taona zany foatra valavalaka ianao zany. Ao na moa ny havalaka atsika namana penjy fa ny hafa angamba ny mety valaka sy reraka fa tsika fa zatra ty. Olona avy any ambany volo angeza ty mitety havona mila kitay, mila bata charbon, bata gony de efa zatra atsika sady aminatin'le fahatanimorana zao anatin'le hery tsara entina hanimpona ny vahoaka efa nanompo vahoaka angesika teo fa amin'ny alalan'ny asa-panjakana fa zao de ny vahoaka ndray no antsoina hifidy mba hanompo anazy. Hanompo anazy tsaron'ny olona tsara lay vavabe anao tany aloha tsy mitady toerana tsy anao an'izao ankehitriny nefa ianao a mirotsaka osolombavamboaka ny Madagasikara. Tsy toerana tena nahimponao sa ny olona mihitsy tsy toerana tsy fonction ny asa mahasolomavamboaka na manapenjy tsy fonction tsy toerana fa adidy amin'ny firenena satria inona moa ny antony mbola mahatonga atsika saiko moa andala-pandrosoana moa ny lezana azy nefa azo azy le fandrosoana fa firenena mahantra zay ny fanatsoka diany banque mondiale sy ny FMI tsika firenena mahantra nefa manan-karena de betsaka ny andamy ambavy zay milatsaka fa izy aminay ireo moa ny mahalala hoe inona ny asan'izany solom-bavamboaka zany. Ny solom-bavamboaka eto Madagasikara irery ihany no endemika satria raha tokony roa ny tenasany de lasa telo de inona daholo ireo asa telo ireo ao amin'ny article 69 à 79 ny constitution ao ny teny asan'ny solom-bavamboaka ny Madagasikara de ny fandaniana lalàna avy eo fanitsiana lalàna afaka manitsy lalàna ny solom-bavamboaka avy eo ny fanolorana tolo-dalàna zay ny tena asa principal ho efa mbola misy ny ambonin'izay principal zay de ao amin'ny article 86 article 104 de ny rapport du gouvernement et le parlement ao le tena asa ankoatran'izay mandany lalàna de manitsy lalàna de manolotra tolo-dalàna fa ny tena mazana de le article 103 na manapenjy le motion de censure io zany moyen ampiasain'ny solom-bavamboaka raha tonga saina rehefa tsy miasa ny gouvernementa de esorina ny premier ministre efa saikanisa izy teo moa fa nivadika zavatra hafa de ao anatin'io article 86 hatramin'ny 104 eo de miteny mazava tsara hoe misy ny commission d'enquête parlementaire raha vao misy fandehanan-javatra de tokony miasa aby hatrany natsangana ilay commission ohatra zao manahirana ny jiramamy de lestage manahirana ny rano jiramamy le rano mitate tsy de mafy loatra ny pression misy olona ety ambony aminareo ty tsy ampy rano ny any ambany sisy pompe sisy fahazavana sisy le éclairage public na de asan'ny commune sy ny jiramamy le izy de asan'ny fanjakana foibe ihany koa de afaka manao an'izay enquête parlementaire zay ohatra ny solom-bavamboaka hoe fananinona le volamena no nanjary bolongam-bina bolongam-bato nakaizany 73 kilo sy ny sisa sy ny sisa zany hoe ny solom-bavamboaka zany de rafitra anankiray io parlement io hanery ny gouvernementa hanatanteraka ny politique générale de l'état hanatanteraka ny programme atsika zao UEM de tanteraka vele izy de hatraizany fahatanterahana ny ndrikely aty an'Afrika de isan'izany Madagasikara tsy responsable devant le parlement ny président de la république fa ny premier ministre ihany responsable fa taloha le izy responsable ny président de la république de zay tadiditsika tsara le impeachment na empêchement nahazo ny président Safelbert paix à son âme zay le asa faharoa zay le asa tokony hoy zany zay le disposition constitutionnelle fa misy asa fahatelo ny solom-bavamboaka eto Madagasikara de nanomboka tamin'ny 2015 izy io
zay maha-endémique azy, député endémique azy, dia ny fisian'ny loi 2015-024 portant comité local de développement. Io comité local de développement dia mipetraka eny anivon'ny district rehetra dia mitantana ny vola antsoina hoe SIAD, les crédits d'investissement à l'appui au développement. Tokony misy L izy hoe local satria hanaovana fampandrosoana ny fotony les fonds de développement local de 1,2 milliard FMG isataona izy. Zay tantanan'ny député dia mandritra ny 5 taona zany tafakatra eo 6 milliards hanaovana fampandrosoana eny fotony. Dia nanaovana an'izay ve nety Madagasikara ary indrindra ny ao amin'ny premier arrondissement na boriboritany voalohany zay latsahanay satria misy député roa ao namana penjy dia rehefa roa ny député dia fois 2 le 1,2 milliard FMG dia tokony vola 2 milliards mahery kosa merangady dia tsy avitana tetezana kely, tsy avitana manao asana sekaline asa tana maro, tsy avitana manao cantine scolaire ohatran'ireo nataona ireo nefa tsy zahay no mitantana an'le SIAD fa zay vola kely mba bizina ny varinay nambolenay sy ny mangahazo nambolenay sy ny gisany tezanay sy ny trondro tao anaty dobo no entina nampiana ny vahoaka satria resy de resy ny vahoaka eo amin'ny premier arrondissement ary za mino fa mitovy ny fahareseny vahoaka eto Madagasikara. Tsisy elakelan-trano tsy tafiditra anay namana penjy fa rainao tonga eny dia latsaka ny ranomasinao amin'ny fijalian'olona. Neny nge namana penjy ka milahatra rano manomboka amin'ny 7 maraina dia miverina indray lefa amin'ny 7 maraina ny rapitsony iny dia mbola tsy feno ny bidon-nao e. Mandritra ny andro zany sy alina ny olona dia milahatra pompy. Tsy misy jiro ange neny alelakelan-trano eny namana penjy. Ny olona inge sy manao escarpine ny kiraro talon namana penjy noho ny le tetezan-kazo le mahalana firy ny vehivavy bevoka sy ny olona menjery amin'le tetezana. Ny ankizy mianatra dia latsaka any anaty rano dia lena ny kahie dia mody tsy mianatra. Tsy manana WC nge ny olona eny namana penjy na ny anariany malotony tsy misy. Tsisy bassin anasana nge ny olona eny ny vehivavy manano tena sy ny taiza sy ny mitaiza kamboty dia tsy manana antonasa akoatra ny manasa lamba nefa ny bassin tsy misy. Tsy manan-kohanina nge ny olona eny ary ny tena mampalahelo sy ny zavatra hita dia mitovy ny fahasahiranany ny ambony tanàna sy ny ambany tanàna. Ny aty ambony tanàna tsisy jiro be mpanendaka dia tsisy rano. Ny ambany tanàna rehefa tonga ny orana dia dipo-drano fa tsisy rano atsakaina dia miara-mosina amin'ny rano maloto sy fotaka. Tianao tenena amin'izany ve tsisy natokana mihitsy raha sy mbamoaka ny tantana sarotra ary tsy mba niado an'ny mponina boribory tany voalohany teo aloha. Sarotra be aloha ny teny hoe tsisy natokana fa manjary mahery be le fiteny azy fa kosa tsy niverina teny zay lany zay ngeny mampalahelo dia tsy nampiasaina le SIAD. Teneno ary reo député mbola perinasa reo hoe aiza ary ny tapaka boiron anankiray mba natapaka fanjaitra naterinareo teny amin'ny premier arrondissement. Tsy haiko ny arrondissement hafa misy fanaramaso kosa ny volam-panjakana ka ny mpanaramaso ny député reny manaramaso ny volam-panjakana namana penjy nefa izy mitatam-bola dia juge parti izy dia ahoana moa ny jugeny hitsarany le gouvernemanta sy ny mpanarateraka nefa izy koa mba mitatam-bola, izy koa tsy nanao, izy koa tsy nanangana. Farafaratsy ny rangaty mba manao mba mizara vary ianao dia sy hazo vary ve ny 2 milliards mahery. Raha za zao mitantana an'izany ary hitantana azy moa tsika manomboka mois de juin io namana penjy dia mba mizara vary indroa amin'ny vahoaka malagasy le 15 de le 30 amin'le vola milliards averiny eny amin'ny vahoaka malagasy, averiny eny amin'ny olona sahirana. Mba fantatra moa ny fomba fiainan'ireo olona eny ambany tanàna reo na eny ambony tanàna. Mivoaka maraina izy mitady 200 hividanana mangahazo hohaniny zanany, zay izy mandeha mivoaka andeha anasa lamba sy mety mipaso koa ny mety mamafantran'olona sy miasa ny antran'olona. Ny lamba ray namana penjy 50 manasa azy dia ohatrinina ny kilao ny vary, ohatrinina ny kilao ny vary namana penjy dia lamba firy vao mahazo vary 1 kilao. Ka izay no nahatonga na irotsaka namana penjy tsy vitako amin'ny maha directeur ampiasa mpanjakana ny fiahy
ireo olona sahirana malagasy mitovy amiko reo fa leoko mirotsaka aho io valasy hanao lalàna hampandany lalàna hanitsy lalàna ary hanao tolo-dalàna. Inona zao no eritreretinao hoe lalàna ho atolotra ary inona ny lalàna efa misy ho ahitsy izay efa voavolavolanao ampelantanana efa volavola fa tsy hoe alefa fotsiny taka za tsy mitovy amin'ny namana hoe hitady samboaty de hitady toerana de hanao oeraoera efa nanolotra tolo-dalàna fa tsara pasahivina ny vahoaka malagasy fa juriste publiciste ny tenako ary mikirakirany zany lalàna zany tsy hoe mirehare fa mila ampahafantarina ny vahoaka hoe ny olona mianatra ny lalàna no tokony hampanhandany lalàna hanitsy lalàna sy hanao tolo-dalàna amapolo ny tolo-dalàna efa ao anaty ordinateur ko fa raha ny tele ty de noentiko le ordinateur de natoroko ny olona ny voalohany de ty ny resaka ny mahakasika ny fiafiana ara sosialy ny sécurité sociale io ny zavatra manky eto Madagasikara isika io ngeka mitandra verana république socialiste isika eto amizao fotoana zao satria manao asa social welfare state ho ny anglisy état providence fa nefa raha firenena tsy mahay mihaly tsy mametraka an'izany bonne gouvernance zany de tsy afaka hizara hanao ny antsona hoe redistribution de richesse de izay no nanoratanay sahady le tolo-dalàna mahakasika ny sécurité sociale au moins rehefa tsy mananasa le olona de mba atao sahala amin'ny any France mandray ny antsona hoe indemnité de chômage rehefa sommaire ny olona izay ny zavatra voalohany de anatin'le sécurité sociale tsy vitan'le mba tokony mahazo 100 000 ariary par mois le olona fa ataovana maimaim-poana fitsaboana azy ny école primaire gratuite ny constitution fa tsy tanterahana hatram'izao mba misitraka rano ny olona misitraka jiro tsy tapatapaka mba misitraka retraite moramora ampitinenana izany tsy moramora fa maninona frantsay tsy manana harena akebony tany tsy manana volamena tsy manana ininona afaka manao afaka mampandroso ny fireneny lalàna ngeny olana eto za tsy te hifamaly mahakasika ny asan'ny gouvernement taloha satria amin'ny 29 tsika volana fa kosa efa mametraka an'izay tondrozotra zay hoe zao tsy maintsy zao ny zavatra miseho eto amin'ny firenena manarakaraka ny loi sur la sécurité sociale de ny lalàna tokony hapetraka mazava tsara eto Madagasikara de ny lalàna mahakasika ny fananatany tsy voaro ny lalàna efa lany daty tsy mifanaraka amin'ny zavamisy ny malagasy amin'ny tany moramora kokoa ny mangalatra sy mandrava ny tany gasy noho ny manome tany azy tena mila vana zany lalàna zany fa ahoana ny hahatanindrazanao azy nefa anao tsy manana 2 mètres carrés na hanaovana lava-bringa hanaovana WC eto amin'ity Madagasikara ty de efa voasoratra tsika ao le tolo-dalàna tolo-dalàna fahatelo de mahakasika ny asa sy ny fiarina le asa de ny asa-panjakana ny karama varimasaka nge namana penzy ny pesa-panjakana efa manangasangany ngeny loi mahakasika ny alignement de grille indiciaire efa nitenenina ne ohatrinona ny SMIC 250 000 ariary mihatra vesa sy mihatra ny any misetra tsy miankina amin'ny fanjakana mbola tsy ampy zany 250 000 raha ny hasarotany fiainana sy ny vidim-piainana eto Madagasikara mila kitihina zany lalàna zany efa vitany soratra mahakasika an'izany hoe mba ohatrinona ny karama farany ambany eto Madagasikara tsy ny asa tsy miankina ihany any amin'ny orinasa tsy miankina ihany no asa tafiditra am'izany nareo na ny asa-panjakana fa ho le fiarina asa koa ny manjony sy miompy sy mamboly ahoana ny hampiroboroboana an'izay amin'ny alalan'inona de tsy maintsy misy fanampiana tsy maintsy misy tosika fitaovana tosika masom-boly tosika zezika tokony mena ny vahoaka malagasy rehaina hoe 80% tsika de tantsaha movy tsika afaka mamboly sakafo mahatantsaha azy zay hamahanana ny vahoaka malagasy ny tsy fisian'ny lalàna miaro an'izay fiarina zay ny manahirana atsika eto efa niteny ihany tsika hoe harena kibony tany hatram'izay namana penjy de irana ny vahoaka malagasy mandehana mamboly de mandehana miompy de mandehana manjony mbola tsisy mpitondra ny fandihy mitety tsy haiko na zano varina
ny teny hoe mandiana mitrandaka ny harena kibony tany mba hivelomany nefa io ny mahavelona malakilaky raha fa kosa tsy potehina kosa ny tontolo iainana. Manaraka an'izay ny lalàna tokony hisy dia ny lalàna mahakasika ny fifaninanana loi sur la concurrence. Misy ny monopole leto, misy tompony daholo na manam-penjy ny zavatra rehetra eto Madagasikara. Vao miteny anao siramamy dia fa ranona ny tompony, vao miteny anao lavanila dia fa ranona ny tompony, vao miteny anao letchi dia fa misy tompony letchi, vao miteny anao siramamy dia fa misy tompony mpanao azy, misy tompony koa hono ny ambany tanàna, vao miteny anao menaka dia fa misy tompony menaka. Inona ihany zany ny ataontsika roa na manam-penjy sy ny vahoaka malagasy sy ntsika vahoaka madinika? Bizina vitsika, ibizina lalitra, ibizina kalalao sika dradraka, zay koa azo atao. Fa misy tompony daholo ny zavatra rehetra. Na io akondro fa misy tompony mpanondrana an'io any andafy. Aondrana ange io e. Sy ny sisa sy ny sisa. Dia atoviana ny mpandraharaha. Tsy tokony ho vesarana hetra ireo mpandraharaha reo na manam-penjy. Araka ny principe tenenin'ny zalahy, ny adage en matière financière hoe trop d'impôt tue l'impôt. Ianao maire dia tokony andinidinika an'izay nareo aza vesarana hetra loatra ny vahoaka. Fa vahoaka fa maty ny hanoanana sy ny hampasahiranana io mbola babesika hetra. Mbola ao ny redressement fiscal. Fieliminer ireo mpandraharaha zay heverina fa concurrent. Zany daholo ny zavatra misy eto. Dia mila jerena zay loi sur la concurrence zay mba hiarovana ny mpandraharaha rehetra. Tia ny tena ngeza be. Loi sur le logement. Lalàna mahakasika ny fananana trano, fonenana. Tsy mendrika ny malagasy kosa na manam-penjy ny atory ao anaty tinely, ny atory eny amoron-dalany, efa ntsaintsina ny eny amin'ny Père Pedro isaorana azy. Ny anaovan'ny Père Pedro io dia re maha katolika azy, izay katolika mantsy ny principe-nay dia misy zavatra iarahan'ny église rehetra dia ny antsoina hoe doctrine sociale de l'église. Fijerena sy fiahena ny maholona. Dia zay mba tonga misy caritas ery misy an'izao ny ataon'ny katolika sy ny sisa sy ny sisa. Mba tsy hahalany lera dia ajanoko eo alohan'ny zay lalàna zay. Fa misy lalàna tolo-dalàna efa nomaniko ihany koa efa nisoratako mahakasika ny fanatanjahantena sy ny tanora na manam-penjy. Tokony omena bourse fa tsy mpianarana ny tanora malagasy. Tokony apetraka ny antsoina hoe matianina zany amin'ny resaka sport. Mba fantatsika moa fa any amin'ny 300 millions d'euros ny karaman'ny Messi taona ray. Dia ampitombo isotriny ariary zay fa zay ny budget de l'État. Zay ny teti-bola mpanjakana malagasy anatin'ny taona ray. Ny karaman'ny tongotrany Messi sy Ronaldo reny. Karaha mahay baolina, mahay basket, mahay matanjaka amin'ny sport ny zanaka malagasy dia afaka mampiroborobo ny fireneny. Fa kosa asiana mesure d'accompagnement amin'ny kianja manara-penitra, asiana sekoly, asiana akademia, hampianatra ny ankizy amin'ny sekoly, dia ao izy mianatra rehefa tsy te hampiasa saina ny zanaka malagasy dia aleo izy hampiasa ny vatany, ny hery vatany. Fa ny malagasy ange havanana amin'ny sport amin'ny fanatanjahantena fa nohon' izy tsisy lalàna mazava tsara hanomezana bourse azy, tsisy lalàna mazava tsara azo ataony manome bourse extérieur amin'ny sport hoe hampanaovana stage any andafy, hampanaovana stage amin'izay tokony club matanjaka rehetra sy ny sisa sy ny sisa. Zany ny vetsovetsom-potsika, zany ny zavatra efa nisoratana na manam-penjy. Dia tsy nitapahana mihitsy ianao namana Paolo ireny ve fa nampahafantarina ny olona teny amin'ny faritra iva na faritra aby zay manao. Zay ve no mahatonga an'ireo hoe manaraka azy zary. Maro dia maro ny olona manaraka aminao. Sa kosa ny tambazanao koveta sy vaintsakely. C'est possible ny olona ray hetsy fovidianako koveta daholo na manam-penjy fa le tena tsy manana ny mena. Dia izay ny zavatra isitomako ny sainy rehetra sy ireo mpilatsaky aza vakavana ny malagasy. Rehefa misy zavatra zaraina dia aza asiana loko, aza asiana ticket, aza asiana carte, aza asiana carnet. Fa omeo daholo satria samonoanareo. Zaho tsy te hanome tsiny an'izaniza tsony satria za tsy te hanana fahavalo. Efa manana fahavalo tsika milatsaka eo na manam-penjy. Efa manana mihitsy manana fahavalo fa nefa za tsy fahavalo mizaniza fa ny fahavaloko dia io fahasahiranan'ny olona tena sapanao hoe fahavalonao am'izao ny avy aty amin'ny fanoherana sa ny amin'ny izy koa zay manahirana eto sady ny avy ao amin'ny anatiny ao sy ny faherana. Tahotra ve sa efa zatra n'le tsy manao ninina dia tonga ny fifidianana dia tonga ndray dia tsy maintsy lany. Dia misy candidat tsy miankina amin'ny ijaniza fa miankina amin'ny vahoaka sy miankina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra sy ny razana dia
tonga ty ny olona satria frustré de manaraka atsika daholo ny olona namana penjy ary tsy voarary eo na de misy menasy mbola hoteneny koa mo rehefa avy eo misy menasy any amin'ny fokotany sy fampitahorana hoe zay manaraka ny rano de tsy zaranay varitsindro sy ny tosoka fa meno de ho tapahanay le volan-jaza sy ny sisa tsy azo atao zany volam-bahoaka io. Allô? Miaraba tompoko? Miaraba anao mahefa? Tsara mafaly miaraba tompoko. Misaotra anao tompoko, mbola ekenao ve mifandaniana lalàna anatin'ny tapakandro? Tsy ekena ka, tsy ekena indrindra namana zay niazy tena marina zavatra teneninao zany tereko masaka tony voalobojaza angela izy he misy zavatra tiany bailleur de fonds sy ny mpamatsy vola sy ireo mpanjana tany olanina fotsiny de forsena ahoana moa trosambazy ny namana penjy ny loi de finance de ahoana ny andaninao an'izany anatin'ny 48 heures ny akamarony deputetsika ohatsy zasy telo so de hiady amin'ny namana hiara-hiasa hoe votsavotsany hamakiny de forsena fotsiny ary ny zavatra nisy tetoke de zao hoe lany tsy misy fanitsiana ny lalàna mahakasika ny teti-bolam-panjakana de rehefa lany tsisy fanitsiana zany de tokony teti-bolam-panjakana mahavoasoroka ny olana rehetra mahavoavany olana rehetra zany satria le teti-bolam-panjakana ke ka volany ambadika any ao e solution ny ambadika an'io resaka loi de finance io ka za tsy manaiky an'izany sady tsy ekena fa misy délai io ny antsona hoe délai imparti mandalo amin'ny assemblée nationale alohan'ny lalàna atolotra aloha izy lasa projet de rehefa tonga projet de mandalo commission rehefa mandalo commission de jerena ordre du jour rehefa vita ny ordre du jour zay vao atao amin'ny plénière discussion en plénière zany hoe lansa sy lansa ina novana sy ny sisa rehefa tapitra ny amin'ny assemblée nationale de mikisaka io lalàna io makany amin'ny sénat de mitovy am'izay koa misy délai kely arahanany hamaken'ireo sénateur azy hoe inona ny mety inona ny tsy mety inona ny tokony ahitsy inona ny tokony ampina rehefa avy eo de miverina zay ny antsona hoe navette parlementaire le fivezivezeny le texte de loi na ny projet de loi io na ny proposition de loi mianga avy teo ato amin'ny assemblée makany amin'ny sénat avy eo miverina any amin'ny assemblée de any manapaka azy rehefa tsy tapaka izy rehefa avy eo raha ohatra ka volavolan-dalàna mahakasika ny ateti-bolam-panjakana de rehefa hanao blocage zany tsy manana maronisa ny gouvernement anankiray de tsy maintsy amin'ny par voie d'ordonnance no anaovana azy de zany zavatra zany mila ampianaritsika ny vahoaka malagasy hoe inona ny dikan'izany décret zany de inona ny dikan'ny loi de inona ny dikan'ny arrêté sy ny sisa sy ny sisa fa sisy mahalala ngeo de samy mirotsaka daholo rehefa manana an'le caution de misy namana ny teny hoe taizanao tsy nilasaka hatram'izay mbola namboly voanjo de mbola namboly mangahazo namboly vary mbola niopitrondro de ampy le caution zao am'izao 2024 zao zay tsika vao milasaka sarotra be no mitady 100 millions de francs ry zareo ary am'izao ny fotoana zao namana penjy noho ny fahafantarako ny fahasahiranany vahoaka malagasy eny amin'ny surtout eny ambany tanàna fa zay moa fitenenany zaro fa fahasahiva ny tiako itenenana azy de na ny amonjy kabare zao tsy ataoko na amonjy karaoke ny tenako moa de tena amonjy an'izany taloha fa tsy fokotsony ny vola ho lanilanina fahatany tsy fokotsony fa raha zaza ny manana vola hividanana whisky na penjy efa vidako beanty roapolo na telopolo zay hamahana anazy tsy manao zany tsony na manana ariary na manana ariary roa za de avoroko le izy fa misy olona mitady an'izany eny amin'ny faritra iva misy olona mitady an'izany eo amin'ny premier arrondissement de za zany de fa fiainana fa tsy fantako vadika mopera va sa pasteur am'izao fotoana zao fa nahamoaka vola anaty posy anaovana rendrarendra de tsy ataoko tsony mahatanora taloha de nanao an'izany fa am'izao fotoana zao de feritsaina namoaka vola raha vao za manana 100 000 francs de fa fantako hoe misy beanitra efatra zay mba azoko menan'io na talohan'ny fifidianana na mbola tsisy propagande io na mbola tsisy nininina indrindra moa anatin'izao fampelezan-kevitra zao satria inona ny antony resy de tena resy ange resy reo olona reo miaraba tompoko ien tompoko ien tompoko izy am'resaka aminay ien tompoko
Sotranao tompoko. Tsy mihinana kosa sika fa za fa naveriko intelo ange zay fa Sotranao sotranao tsaka fa zay tonga teo ny hatramin'izay Ay, fotsiny averiko hoe za efa nihinana tamin'ny fasandrazana ry zareo tamin'ny baiboly sy ny Coran fa tsy hihinana an'izany tsika. Miarahaba tompoko. Eny tompoko izy miresaka aminay. Miarahaba anao namana Randria. Makasitraka nama marobe ny olona miahiahy an'izany zavatra zany. De sanatria ve ka raha misy tolo-dalàna hahasoan'ny malagasy de ho toheriny namana solombavam-bahoaka zay ho lany ao, fia kosa ny valiny. Zay mahasolombavam-bahoaka atsika ne hiarony vahoaka e. Hijery zay hahasoan'ny vahoaka e, hamahany olana. Ianareo ny sasan'izany efa tsy hanoratra tolo-dalàna, de mbola tsy hifidiny zay atolotra hahasoan'ny vahoaka kosa. De anaovana interpellation le izy. Any États-Unis d'Amérique misy lalàna antsoina hoe pratika politika antsoina hoe recall. Hoe na tsy lany mandat na maire na ino na sénateur na député ka misy vahoaka nanao sonia, nanao pétition. De tonga de miala amin'ny toerana izy. De zay ny zavatra ataoko. Enregistreo tsara ty namana penja. Raha misy olona satria family ny mpifidy ka ny 10% amin'io fotsiny tsy ahy manangana pakarta hoe tsy ilaina iny député de miala. Mba hitenenako aminareo fa hanao zay afapoan'ny vahoaka amin'ny tany latsako aho sy afapoan'ny vahoaka eraky ny Madagasikara. Satria député de Madagasikara resaka fa kosa tsy maintsy ataoko pilote kosa ny faritra ny arrondissement ny latsako na ny district ny latsako. Zay nantsona hoe charité bien ordonnée comme commence par soi-même. Ny olona nifidy ahy kosa karakaraiky de ataoko modely de mba ho hitany hafa. Fa raha za misy 10% ny vahoaka ao amin'ny premier arrondissement amizay misy tsy mila monsieur le député de angoniko ny entako de miala. Sisy mahasany zany. Miarahaba tompoko. Eny tompoko. Eny tompoko. Anjary manalina. Zany fiteninay tsatsatsara. Tonga de manantonanay ianareo fa efa voasoratra ao marina ny anaran'io président Fokotaniny amin'ny andro manalina io. Anjany manalina. Ka ianao président piasa mpanjakana angenao e. Misy lalàna ange eto e. Ary tsy anjany manalina rery io fa marobe ao amin'ny 44 Fokotany ao amin'ny premier arrondissement. Misy Fokotany zay mbola ampitahorina
olona milaza ho azy hoe mbola ministra de mahagaga namana penjy efa indroa zay nahitana sy nazahoanay sary fa ny sefoko tany rehetra de avory ao amin'ny hôtely ngeza be ray eo Ambohidahy fa tsy teneniko le hôtely alalana aviaiza moa ny convoqué nareo ny sefoko tany fa ny fahafantarako azy io de mena sakafo de amizay tratrany be manaiky zay zavatra teneniny de zay mahatonga ny sasany teny Andotapenaka ny sefoko tany Andotapenaka 2 sy 3 nanao akanjo orange tena teneniko misy le loko de miteny hoe io kandidatsika fidio azonareo sefoko tany atao zany ny sasany mo secrétaire de tratra amin'ny sariny sy ny sisa sy ny anjany manalilarery ihany fa maromaro de aza mifanao an'izany tsika aza mifandranitra de za mitodika amin'ny président de la république sy ny premier ministre sy ny CENI sy ny ACC mba hanary reo olona mandika lalanareo fa tiany resaka vahoaka ny resaka eto fa tsy resaka individuel na Paolo Rery fa resaka vahoaka ny resaka eto ka sao hitarika zavatra hafa eto amin'ny firenena zay efa mahanta ty eto amin'ny vahoaka zay efa mijaly ty ny zavatra ataotsika tsy za irery angeny candidat marobe ny candidat samy manana ny vahoakany io namana penjy ka tokony hipetraka tsara ianareo sefoko tany manao an'izany zavatra zany avereny vakina ho ao ny décret 2009 890 sao de ho sahirana hanao suicide familial ny suicide familial mantsy de tsy mba hanao ny asanao de tsy mananasy anao de tsisy hoanina tsony va de manjanaka raha voaroka amin'ny asa ary tsy vitanao voaroka fa raha tratra eo ianareo afatratra mo de raha misy sanction pénale de any amponja ngamba ny manao tsy fatako fa tsy fampitahorana zany fa mitaraina ny vahoaka ry zareo ao amin'ny premier arrondissement fa tsy haiko ny arrondissement sasany namana penjy fa tsy mahazo certificat de résidence menacena ho tapahana ho le zavatra ilaina amin'ny tellement menacena misy carte zay tsy fatapatako koa ny lokony de zay zavatra zay no ampitahorana hoe tsy mahazo varotsiny tsy mahazo tosika famena averiko farany volam-bahoaka trosa io namana penjy trosa ireo varotsiny sy tosika fameno zarainareo fa sana député de mbola manaiky ve ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao izy mitondra ny Madagasikara avy amina député ray ny hampozongozona ny sezany satria ny olona tsy anaiky ny olona fantatry ny olona ny fitiavany le candidat fantatry ny olona fa tsy nanao ninona zay lany teo aloha ary magaga maninona ke tsy mametra-pialana ke ny député Pernas fa maninona zay terena pesa-panjakana rery any terena ame fiala amin'ny asany sy ametra-pialana maninona ny député zany mbola manao samboady mbola miteny hoe manana immunité zay mahatonga ny fantanena namana teo immunité avy ay zay nafata ahafahana mitsofoka re anaty tranon'olona sy daroka olona sy nitsika de tandremo ny atsika maro nareo ny antso teo maro nareo mpanaraka anay sika nao carnaval rapisy aza mamaly eto avao ampihatra n'le amin'ny baiboly raha misy ny midariko ny takolaka kavedy meo ny azo ny akavanana aloha mandritra an'izao fifidianana zao sao de io olona azo 1% reo no hadisqualifie atsika marobe ny azo 1% tadidisa reo zay teniko zay amin'ny manomboka amin'ny larobia 29 mai io miarahaba tompo eny tompoko izy miresaka aminay eny tompo Besaka tompoko
misy soa atao levanam-bola satria saika lasa ny tanin'olona tena andota-pena ka raha tsy eny andotaka raha tsy noho ny intervention sika ny ao koa ny antoba-dinika atsimo saika lasan'olona ray tanin'olona fanarivony zany zavatra zany mbola tsy nieritreritra ilazaka député tsika namana penjy de efa niaro ny olona tonga nitondra drano de zany mpanavitra ny olona eny tonga ny haitrano sy ny sisa nanao tsika fa mbola ambonimboniny zany no atao rehefa tonga député satria mijoro tsara fa misy samboady de afaka mamaly an'ireo vahiny mpangalatra tanin'olona eto de miomana ianareo fa tapitra zay ny fanjakazakaanareo mifangalarana tany eto Madagasikara tsy hoe malay vahiny zay fa misy vahiny manao asa soa eto misy vahiny manampy malagasy fa misy ny sasany de andravany tany io zay ny zavatra ataony eto tsy ekena intsony de zao ndray ny havatra ontsika avao koa malagasy tapitra teo ny fanavakavany rakoto sy rabesy raketaka ihany mahazo ny fizarana fa samy mahazo daolo la misy tombotsoa ny volam-bahoaka de zaraina ny vahoaka de raha fa misy koveta-bahoaka de zaraina ny vahoaka manontolo mahazo daolo raha vao siry rasoa siry misy mainty zao ny anarany anaovan'ny zareo azy any anary mainty zay mainty misy ka black zay anary anizaniza mihitsy fa zay anjarany vahoaka de omena azy de ny fiarovana tokony mena vahoaka de arovana ny vahoaka zany zavatra zany daolo ny mahatonga ny olona miantso hitanao sisy nanakena tsony enge ao sa misy antso maromaro efa miantso le raha tompoka alo ien tompoka iza le miresaka aminay miarabanao tompoka sotranao tompo tena misotranao amizay zavatra zay vo vetivety zany no niatrika ankizy 13 taona na olany ray keliny za mihitsy niatrika azy tery ambe felatanana tery ary isan'ny tena nalahelo fa tsy amela atsika rehefa mbola hanao hafahafa nareo amin'ny polisy sy ny mpitandro filaminana mpanao ankety sy ny eo amin'ny fitsarana mbola hamela ireo mpanolana sy mpametaveta zazakely eto amty Madagasikara ty indrindra ao amin'ny distrika zay lasanay arrondissement zay lasanay de ifampitady fa hitondranay vahoaka nareo satria aina ny miasa amin'io fa azam-pitena ny avy ny vahoaka malagasy ry zareo marina fa pitena marefo marina zany teneny namana zany ake marefo de marefo ny olona eny ambany tanàna indrindra ny ankizy vavikely marefo de marefo ny ankizy kely mpatory ankizy vavikely matory amoron-dalana sika za zany de tena naiala miliahatra ny fofonaiko de tsy amelako ny mpanolana anazy manolana zazalahy io na manolana zazavavy indrindrandrindra eran'ny Madagasikara le lalàna zany natao izy io fa ohatrany tsy mihatra ohatrany zay manamanam-boninahitra sy ny sisa any ambanivolo angery zareo ka mba hanambitambezana ny lehibe tonga any ambanivolo de tadiavana zaza ankizy kely virtsiny tsy ekena zany fanimbanany zaza ankizy vavy malagasy zany za aloha tena mijoro fa hanampy anareo zany hanampy ny ray aman-dreny miaraba tompoka ien tompoka ien tompoka tena isa zany fa tsy nanambobaka tanambavatra teo ianao mitokany zany manataka fa zany mandrabateny dia manana retia tanàny dia fa dadika farany miasatena tombony tombony manana zay koa fomba manontany mety fomba fomba fantatany numero karakterana ity tanàna dia olosekurity ny tany mba mangataka tanàna araky ny lalàna zany zavatra mitondany tozandrindra misotra tompoka tsy azo atao daholo zany zavatra zany tonga de meo anay
profo sy ny fitarirana resatra. Tsy azo atao nge zany namana penjay. Zay nge le nampitonga ny kandidaty anankiray teste. Fa ny olombelona tsy mijery hoe inona ny antony le nahatezitra fa le vokatra an'le hatezerana ny jereny. Indrindra tsika malagasy. Satria tsika moa tsy sentimentaly. Natratra flagrant délit izy, olona mangorona karine-pokotany sy ny karatra mpifidianana sy ny karatra. De atao inona? Eo le tena loza. De am'izao fotoana zao ono misy mpanamboatra karatra any. Karatra foska. Fa azambatratra ihany fa zay mba administrateur civil ihany ny tsara tamin'ny asa. De mahafantatra ny mikomaky ny administration. Fa fantatra ny numéro de série de fantatra ny voany io avezany karatra. Ary zavatra misy eraky ny ty Madagasikara ty le izy. Fa maninona kay tokony tsy milasaka ary zareo rehefa tsy tokony lany. De miomany ianao namana secrétaire. Fa zany zavatra ataonao zany de infraction électorale. De mahavoasazy. Araka ny fehezan-dalam-pamaizana, araka ny code pénal. De ho sahirana zany secrétaire zany. Satria manery olona hifidy. De manery ny antsoina hoe sincérité de vote. Mivioler sincérité de vote izy. De mbola mivioler izy secret de vote. Satria matoa fa azo le karatran'olona, azo ny numéro karapifidianana, de tsy maintsy isy menace sy fanerenana pression hampandatsahany ny olona tokony olany. De ny mahatonga ny le candidat ray tsy teneniko zay manao an'izay zavatra tsy mety zao ange. De izy mieritseritra hoe poadro, forcena ho poadro fotsiny. De manao zay tsy fanao rehetra. Iza na heno fa misy olona avy amin'ny toerana hafa hampifidina amin'ny premier arrondissement. De andramo ataovy de manaova tratra fa alohany hanaovana azy de efa mangala visa handositra any andafy. Efa mangala visa de efa ataovy sady ny passeport fa tsy sanaiky an'izany eto. Miaramba tompoko. Eny tompoko. Iza miresaka aminay? Avy amin'ny tomadinika. Eny tompoko. Eny tompoko, maheno anao? Tompoko. Eny tompoko. Tany misy lalàna eto namana de misy izoloary eo. Misy an'ilay takona de tsisy mahalala hoe iza ny nalatsaka ao. Raha tsy hoe izany olona efa azon'zareo ny karapifidianany, azon'zareo ny karapanondrony, azon'zareo ny lohan-tranony. Misy fisy zay nge namana penja alefan'zareo e. De raisina ny anaran'le olona de ny anaran'ny fanampiny de numéro téléphone de ny numéro carte d'électeur. Ny karapifidianany sy numéro karapanondrony. Atao inona? De mody hoe ho hanomezana vola. Am'izao fotoana zao de efa mirangarangany 3 ariary no vatoray. Saiko olona miliardera salaminina sa de fa nangalatra ny harem-panjakana teto ve hanana an'izany vola zany ka halany azy amin'ity fifidianana ty fa raha zary olona reo de menatra. De mijoroana reo vahoaka de arovo ny safidy de manana zo hijoro isika ary manana zo hiambina ny vato tsika. Fa nyzany zavatra tantarainareo zany de fanarahan-dalàna daholo ary isany hitoriana an'ireo candidat hoa ao amin'ny ACC Rapitso, le requêtateur-na Rapitso. Fa raha vao tsy mitory de verin'olo ianao zay tsy nitoriko. Pas d'intérêt, pas d'action. De misy intérêt zany intérêt ny vahoaka ny jerena fa tsy ny intérêt kotsony. Ny rariny sy nisy fa manomboka eto namana penjy de hisy am'izay ny fifidianana hoe ny olona tian'olona ny olany. Fa tsy ny olona tsy ampoizina. Forcena fotsiny poadro amin'inona. Ny olona entinao hijery ny spectacle anao aza vidinao 10 000 ariary. De ahoana ny hahalany anao zany raha tena fifidianan'olona sy ny anem-pon'olona any. Zany zavatra zany tsy tokony hisy tsony eto amin'ity Madagasikara ty satria efa mivoatra ny toe-tsaina tokony hovaina le toe-tsaina namana penja efa mampalahelo le izy. Miaramba tompoko. Eny tompoko. Eny tompoko. Efa teona sa eny tompoko. Eny tompoko. Eny.
Zay Misaotra betsaka. Matokisa nareo fa tsy ovatsika fa zao fotsiny angatako amin'ny vahoaka eny amin'ny premier arrondissement misaotra betsaka tonga de ataovy maro be ny vato alatsaka ao tsy hoe ataovy 90% zay tsy azo vizanizy atao ninina tsony de ambenatsika manomboka mariva io ny vatotsika samy mitondra telefona de maka sary rehefa mifanisam-bato sao de misy manao mazimazy tiktak-do de manjavona rehefa maty ny jiro zay koa de mba miteny aminareo jirama zahay marina fa tsy azonao natao ninina nareo nanapaka ny jiro hatramizay fa tandremo kosa hanapaka ny jiro amin'ny 29 mai eraky ny Madagasikara fa manahirana le izy raha vao tapaka io jiro zany de ny jirama zany resy kombakomba amle olona manova vato na mananerikerina na hangalatra vato fa zay ry vahoaka ataotsika andro masom-pokon'olona io e maromaro le teny faritra iva miantso teo atao boribory tany voalohany misy koa zay avy any vazo faritra ny porberger sy ny sisa midika zany fa any amin'ny 2028 de zavatra hafa ny tranga miaraba tompoko eny tompoko 034 49 600 miaraba anao tompoko efa tafiditra ianao fizaka miresaka aminay salama tompoko eny tompoko eny tompoko sotranao tompoko crédit d'investissement à l'appui au développement de mitaintana 1 milliard 200 millions FMG isan-taona no menany député anankiray raha tanànana 5e zany nareo de x2 satria roa ny député nareo hanaovana fampandrosoana eny fotony ary amin'ny article 3 an'io loi 2015-024 de miteny mazava tsara le député et le président du comité local de développement de tsy afaka miala reo député rany Madagasikara reo tokony nisy fotodrafitrasa vita eny tokony nisy asa social vita eny satria développement local zany social ny base zany fa tokony misy soantako tetezana ave de tsy ho vitan'izany vola milliard de milliard fa anafeny rizalahy izy io fa zay izy amizao fotoana zao avoraka anay de fantanareo vahoaka izy nihinana ny vola samy mahazo daholo na député anatin'ny tokony fitondrana na député tsy miankina na député mpanohitra de samy manana daholo fa ny sasany moa hanakiana fotsiny hapany ataony fa tsy nampiasa le vola ka de zay ny zava-misy ry zareo ka raha ny atsika zany raha nenay amin'ny premier arrondissement tsy misy averiny eny vahoaka anaovana asa soa anaovana nareo tonga de zay de fa 2 milliards le izy que demande le peuple sambatra ny vahoaka eny amin'ny premier arrondissement satria poadoa io ngena manafampenjy raha io vahoaka manaraka atsika io sy zay zavatra zay hatramizay ty za mivahiny eto de maro be ny masika sy zao so pisolelake gauche et droite fa tsisy tsony le izy satria fantany vahoaka fa madio fo fantany vahoaka fa niena tamin'ny fasandrazany tamin'ny baiboly sy ny coran poadoa misy io ny anay ny poadoa raha te hanao poadoa sasany de avoao eny le vahoaka anao jerenay de aza mpanaovana bobo sy t-shirt na filopirenena fa ny t-shirt anao no mpanaova azy de hisazytsika firiny anao de firiny anay miaraba tompoko eny tompoko tapaka eny are aleo faranana ny antso namana paolo satria tapitra fotoana ny azo amezana amizay sy dokam-barotra olonao azy ny amezako azy de tsotra miankina any aminareo vahoaka ny premier arrondissement ny baolina any anareo vahoaka eran'ny Madagasikara ny baolina ka mahaiza mifidy farany zavatra hita de numéro 3 ihany no mendrika hosolom-bavam-bahoaka eo amin'ny préao zany premier arrondissement zany satria mahary fantatra ny eny ambony araka an'le hira sy hanampy ny eny ambany de isika zany efa niozina ho efa nina fa tsy hanao ninina tsy hamitaka anareo vahoaka teniko zany fa ambiance no fiainatsika
hianatra daholo ny zanatsika ho tsaboina atsika hizarana sakafo amboarina ny tetezana ataotsika beton io tetezana hazo hoe efa telopolo ny vitatsika namanapena zay ankoatrany fanadiovana ny tatatra zay mahadibodrano atsika ankoatrany bassin efa natao sy ny mbola hatao ankoatrany borna fontaine zay tena atao mafimafy ny pression fa milahatra loatra le olona misy teknika tokony hitatsika anaovana azy io de atao maimaipoana ny rano ny jiro aloha mety tsy vita fa ny fahatsakana kosa de maimaipoana mandritra ny 5 taona mbola raha mbola teverinao sika fa folo taonany de folo taona tsy mandoa rano tsony zany ny eny amin'ny borna fontaine satria sahirana ny olona asina ny cantine scolaire homena vola ny dispensaire rehetra mba hitsabo andreo vahoaka reo atao zao daholo zay manandrify asiatsika jirony any elakelatrano asiatsika zay zavatra tenenitsika le sport ny terrain sport sy ny sisa mba hilalaovan'ny tanora sisako tsony seketsika hisy lalana lavadavaka eny amin'ny premier arrondissement fasakasaky ny sasany zay manaiky an'izay fa hoteretsika ny commune hanao ny asany hoteretsika ny faritra hanao ny asany hoteretsika ny fanjakana foibe hanao ny asany ka izay ny antsoanasika fidino ny ao bulletin tokana ny numéro 3 de Paolo Rahourinarivo de misy ny sariko le manangatanana de kosena le izy de aforitra tsara de atao bisou de alasaka anatin'le urne na vata fanjasam-bato de miorakoraka isika miorakoraka ny fandraisena satria ny antony haongatsika ny fantrana haongatsika ny fahasahiranana haongatsika ny tsy fandriam-pahalemana haongatsika ny tsy fisakafoanana sy ny fatoriana eny an-dalambe amin'ny alalan'ny lalàna amin'ny alalan'ny lalàna io sy amin'ny alalan'ny fampiasana an'le siady le 1 milliard 200 millions zay tena haverina any amin'ny vahoaka de fahasambarana ny aina sy anatin'ny fihavanana de za kosa miteny amin'ny candidat namana aza teneny nandevo zany kosa rangany eny aminay na de aneny an'izany manalina sy ny manodidiny fa mainty fotsiny zay ny andonaka amin'ny fositenenana andotam-penaka zay andotaka zay fa olombelona mitovy aminao fa malotoloto fotsiny izy noho ny fahantrana